maranantsika ny tolon'ny baolina lavalava dia mbola ifampitaovana aizay ihany satria dia nivondrona filateksa ihany koa dia nanampy ireo fileovana eto amin'ny section Antananarivo renivohitra fileovana mahery ny fitopolo no nahazo fitaovana tamin'ity vondrona filateksa ity tanterahana teny amin'ny kianja sentetika talata maty ny fanolorana izany fitaovana izany. Baolina 700 miampy maillot short ary foba misy 570 natolotry ny Filatex. Ireo fileovana misy 570 eo amin'ny skadzy division voalohany taranja rugby eto amin'ny section Antananarivo renivohitra. Ny zoma maraina teo teny amin'ny kianja sentetika talata maty. Marihana fa tsy voazao no nanampy ny tontolon'ny fanatanjahantena eto amintsika sy ny rugby ny Filatex. Efa nanolotra fitaovana ho an'ny ekipan'ny Étoile du Sud akadimbahoaka sy ny RC tokoa mantsy izy ireo ny aloha izao fitaompanolorana teny talata maty izao. Samy notolorana baolina roa avy arak'izany ny fileovana sokajy division voalohany. Natolotra ho an'ny ekipan'ny Vandry sy Tsaramasay ary Soavimasoandro kosa ny fanamiana noho izy ireo miara-miasa akaiky amin'ny Filatex. Ankoatran'ny fianakaviam-ben'ny rugby eto amin'ny section Antananarivo renivohitra dia tonga nanome voninahitra ity fitaompanolorana ity ihany koa ny filohan'ny ligina Analamanga. Nandritra ny fandraisam-pitenenany dia nanambara ity Aga Monosamy tompon'andraikitra ao amin'ny Filatex fa noho ny fahatsapahany fa ny fanampiana ny tanora eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena no antoky ny fitazaina azy ireo. Tsy irona any amin'ny zavatra-dratsy no natonga ny Filatex hanao an'izao tolotra izao. Mbola manamafy moa ny tenany fa mampirisika ny tanora havita zavatra tsaratsara kokoa hatrany ny fanohanana tahaka izao. Tetsakilan'izay dia nisaotra ny Filatex tamin'ny alalan'ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena ny talehin'ny Fanatanjahantena Federaly eo anivon'ny MJS Rosa Rakotomanga amin'ny tsy fanadinoan'ny tanora malagasy mpakafy fanatanjahantena. Nametraka ny faniriany itaran'ny fanampiana amin'ny taranja hafa koa nefa ny tenany manoloana n'ireto tompon'andraikitra ny Filatex ireto. Laza moa ny Filatex fa tsy hijanona eo amin'ny rugby fa itoy any amin'ny taranja hafa eto amintsika izany fanohanana izany. Noentina nanamarana ity fotoana ity dia nisy ny lalao fampisehoana nataon'ny ekipan'ny Soavimasoandro sy Tsaramasay teo amin'ny kianja sentetika talata maty.